Alléluia. De amin'ny fifaliana lehibe indray raha samby amin'izao mihaona amintsika amin'izao fotoana izao dia falindray tena koa mihaona aminareo eto amin'ity an'ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiambinana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izaho ny Aki radio ny Aki media afaka manatanatiny vavaka fiambinana ary ny groupe izay maharesy izay manatanteraka an'izao fandarana izao miaraka aminay foana dia tahiny tompany isika tsirairay avy faly be mahita anareo vory eto indray amin'ity androany ity miaraba anareo izay voalohany aloha ny tonga teto miaraba anareo dia tonga soa nareo dia fantatro fa sady resy lahatra fa atsika sendrasendra ny atongavanareo eto fa tena misy raha ilan'ny tomponareo ka dia maretatra amin'ny farany fa tsy isy kisendrasendra amin'Andriamanitra ifampaheritsika anatin'ny tenin'Andriamanitra ihaino iritsika ihaino vavakytsika ihaino famelabelarana toroteny ihaino toroteny dia maretatra amin'ny farany mino fa raha maharitra eto ianao dia ahery ianao fampaherezana ataontsika eto atory ianao androany mahery hiarika andrapitso ianao amin'ny mahery alleloia ka dia maretatra amin'ny farany aza mieritreritra hoe vahiny ianao tonga eto fa afaka tonga dia mandray anjara ohatran'ireo ankizy rehetrarehetra zao afaka mandray anjara miresadresaka eto ianao aza misalasala mandefa commentaire aza misalasala ihany koa miditra anatin'ny resadresaka isan-karazany dia tahiny tompany ianao dia nareo koa izay efa paketo foana dia androany resiny anabaviaina indray aloha anabavy Marizô fa ianabaviaina niditra voalohany teto androany dia tahiny tompo manokana anabaviaina dia tahiny tompo ihany koa Ralatojo da ho an'ny koa Erika Raka Aimé Manambotso Rodine Marie Yama Preta Marie Tody Raonso Erika Raka Love Litina Jonathan Marizô efa ny ambanimbany any izy voatapiditra dia Lovely Tody Ifity miaraka amintsika amin'io izy no mitazona an'io Aki media io rehefa mahita commentaire ny Aki media nareo dia Ifity kelinay no mitazona an'io compte io dia ao ihany koa i Erika Olga Ranorso Fleur Berthe Sava Soameva dia ao ihany koa Koda Léonisy Angela io dia Mampionina Tsiry Amboaramiel ao ihany koa ry Koda Léonie ao ihany koa ry Aimé Manambotso Aimé Manambotso zafady hoe Aimé Manambotso itojoka niditra voalohany teo sa iaina ohatra mahita message hoe tojo niditra voalohany teo fa iaina aloha hitako avy aty iaina nanoratra dia tojo nanoratra fix izy sa ino izy teo fa raha itojo dia tahiny tompo manokana koa ane Ralatojo alleloia kotra kamaradiny Jesosy Thierry Ralbenja Kadaka Malala sy Miray dia Thierry Ralbenja Fleur Bakay Andonina Suzelle tonga soa $100 Ihaja Skapatitsy ao ihany koa Rantanina Marie Charline tonga soa daholo Jotina Tapitasoa ao ihany koa i Rasoeniana Larissa izay vao vita batisa ao maly niaraka tamin'ny Fity misaotra anareo nanorosy zareo sy nampahiny azy ireo dia ao ihany koa i Ajatina Isabelle tonga soa androany zao vao hitako teto zany azadinareo miaraba andreny olona vaovao reny dia ao ihany koa amboarantsika tonga soa koa amboarantsika efa paketo zany amboarantsika zany sao dia venonareo vaovao zany tahiny tompo ianao dia ao ihany koa nangataka izy mihitsy ary nangataka ira maly dia ao iaina zany no voalohany gaga mantsy iaina no teo iaina tafiditra voalohany teo dia ao ihany koa Razana Monika mbola nikarakara zazakely Marizô dia tsy tafiditra voalohany dia tahiny tompo ary tojo zany fahatelo fa Erika taorinany aina dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra faly be zay mahita anareo faly be miaraka aminareo ny voalohany indrindra aloha dia andao aloha tsika ametraka ny izao fotoana izao eo am-pirantanan'Andriamanitra ametraka ny fandarantsika am-pirantanan'Andriamanitra ka omaly dia natao batisa averina ihany ny filazan-draharaha dia natao batisa ranabavy Larissa na i Natalie rasoenina Natalie na rasoenina Larissa dia atao anatin'izay koa Fity kely zanakay vavy matoa natao batisa dia mbola
adino raha mbola dininao ny ino de izy ty ny rahampazy reo de azona mbola mandefa firaritsoanao de zay moa efa vita omaly ny fiarabana efa feno fifaliana efa tretrika be de zay indrindra androany raha nabavy Larisa zay vao avy Natalie zay vao avy natao batisa omaly izy no hivavaka ho an'ny fanjaratseka ndona mpandrosotsika izy de venetsika rehefa aveo tany tompo ranabavy Natalia anao ny fitenenana tompo pastera tainy tomposika rehetra iary vavaka ratsika ry Andriamanitra ry masina tsara indrindra o mbola faly sy misaotra mideranao izay Andriamanitra satria nahatratra zao herinandro vaovao izao aingany Andriamanitra o ankahirezo zahay anao ny asanao Jesosy malala o ary aingany Andriamanitra mba ampandihana fahamarinana sy fahamasinana zahay indrindra Jesosy isaorako etanatrehanao Andriamanitra satria tontosa sy lavorary ny batisa zay natao tamin'ny sabata iny misaotra Andriamanitra satria misitraponao na nitanteraka izany eto Andriamanitra mbola mangataka aminao zahay indrindra amin'izao vavaka fiambenina izao aingane ny tananao mahery ny fanahinao masina anao hirotsaka tamponay tsirairay aby amin'izao fotoana zao satria hieny ny teninao izay Andriamanitra ary indrindra n'izay ny mpanomponao zay hitondra hiteny zany aingane ny fanahinao masina no hanendry ny lelany ary zay vavaka ho an'ny firenenako Andriamanitra fanahinao masina no hanendry ny lelany oi pastera melabelitra Andriamanitra sisy miafina aminao izany Andriamanitra nefa ankingnay aminao mandrakariva izao fotoananay izao indrindra Jesosy malala ny connexionnay de rakofo ny fanahinao masina ny devoly izay mangelingeliny tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fotoana zao de fatororanao masina ary indrindra zay mbola ampiasana Jesosy malala zay mangetaheta ny teninao aingane ny fanahinao masina no hafaingana zay ataony mba ho tonga eto amin'izao fotoana zao aingane zay tsirairay aby Andriamanitra ny fonay zay ny tenina zay andray ny teninao aingane diova amiranao masina amin'izao fotoana zao zay rehetra tsy navoly ny tananao azavelanao anjaka aminay amin'izao fotoana zao misaotra Jesosy malala mankasitrika fanahy masina haleluya amen tainy tompo pastera de tainy tompo tsika rehetrarehetra de tainy tompo isika rehetrarehetra de mankasitraka andranabavy Natalia tao anatin'izay vavaka fanomboana izay dia zay ary ny ela fa andolotsika misaotranao de mandray sanjara foana mamy ny vavaka mafinaritra ny vavaka de ho tain'Andriamanitra ny anao fa asa lehibe zany nataonao zany tsy zavatra kely zany fa lehibe ka de ho tain'Andriamanitra ny anao de maherezatra any de tahin'ny tompo hatrany hatrany de mandrosoa hatrany hatrany de efa eo amin'ny efa tsy lavitra anao fanjakan'Andriamanitra ko de tahin'ny tompo isika rehetrarehetra andahoaritsika anao eno hira de androany moa satria batisan'izy amirahavavy de tahaka ny mahazatra de hiran'izy amirahavavy no ataotsika zay mba nangatahany ka ny hira voalohany de mba hira nangatahany fity de efa hitanareo ny partageko androany any ngamba de ny hira faharoa indray ny ataotsika famarana androany de hira nangatahany anabavy Natalie omaly fa rehefa tsika androany daholo ka de mba zarainay aminareo ny batisan'ny fity omaly nataonay antsary efa betsaka taminareo ny nahita azy misaotra anareo ny amin'ny teny mamy fa de tena voarainy daholo reny voarainay avokoa de tahiny tomponareo Andriamanitra maly fitenareo tamin'ny teny mamy zay nomenareo any fity kely sy zay fa zay mivadiko moa de tena faly zay menakavy kely satria de zava-dehibe loatra zany hoe vita batisa zany raha fotoana efa tokony matsiaro hoe tokony atao batisa de zava-dehibe zany raha zanatsoa tony efa hitako teto de tahiny tompo ianao io koa verselina fa tafiditra itody raha ono soa koa tafiditra de tahiny tompo zavitsalama Jean Angelin de tahiny tompo ihany koa raha soa nirina Elienne zahazo androany vao nahitan'izany de tonga soa ianao falibe zay mandray anao nisy anankiray koa tony teny hoe efa paketony izy efa tety any fa tsy matetika hiajatina Isabelle ay falibe zay mandray anao fa mety anarana afaka mba ohatry le hiajatina Isabelle mihitsy ohatrany tsy de mbola tadidiko foana ihany fa mety teo ihany koa fa mety tsy tadidiko de raha soa nirina Elienne tonga soa koa ianao
Nicolas Andrela, Marie Edrina, zay koa zao vohitako teto zany a, de tonga so koa ianao Marie Edrina, de Jonathan Tsiry Amboaramiel, Aimé Manambotso, izy akoa mbola sanapaiko teo, de tonga so daholo nareo Kota Leonie, alleluia, de misaotranareo koa mankasitraka andry zareo a am'le fandraisana anjareo fa mampahery andry zareo reny. Rehefa tsika ianotoroteny entiny anabavantsika Sondola, de androany koa tsika iany vavaka iaraka amin'ny anabavy soa tsika nivavaka famaranana fa iany toroteny aloha tsika iany hira aloha tsika milohan'ny toroteny anatin'ny terity ianao a de mino fa aka baiboly a de aka toerana tsara de iany tenin'Andriamanitra ifampahaitsika avao iaraka amin'ny anabavantsika anabavantsika Sondola. Ndao ary mino finaritsika rehetrarehetra de tahiny tompo rehefa tsika miona mahelezaka daholo.
Alléluia. Ino ndreto mba asa tanany fitina nanao ny vidéo kely ino maly tao anatin'ny efa tonga tatrano zay tamin'ny alina dia izy tao amin'ny chambre tao dia nanao ny vidéo iny dia mba asa tananony iny dia natolony atsika rehetrarehetra ho fisaorana atsika rehetrarehetra ihany koa zany mba ho fahatsiarovana ho anay. Dia zay ary ny oela fa misaotra ny fititsika dia ho tain'Andriamanitra ny fity ihany koa ho any an-danitra. Alléluia. Dia andao ary tsika eno tenin'Andriamanitra, eno tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika izay rahantsika amin'ny anabavintsika $100 izy nitondra ny tenin'Andriamanitra eto indray amin'ity androany ity. Raha ohatra moa tsika mbola nisy tsy voaravako misaotra anareo amin'ny firaritso, misaotra betsaka za misoko tenany fity. Hitany daholo moa reny satria izy efa miaraka amintsika fity zany zao efa miaraka amintsika eto amin'izay atao groupe zay maharezy. Dia izy mitazona ny compte Kimedia io dia efa manaraka izy hoe efa hatramin'izay no manaraka antsika itanareo efa misy vavaka amin'ny alina ireny dia izy miaraka amintsika eo rehefa misy an'ireny resadresaka mampime fivoriana sase dia efa eo izy dia efa tsy ho ela ihany koa dia andray anjara izy. Dia tahiny tompo ary sika tsirairay avy miandry anao ndray koa ny rano miandry anao koa ny rano miandry ny fahotanao ny rano ho aletintsika anaty alevintsika ao anatin'izany rano zany ny fahotanao fahazadiny efa ho avy Jesosy mila mitsenan Jesosy sika izay misy atao batisa no ho vonjena. Dao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany. Tahiny tompo ary ranabavy $100 anao ny fitenenana ndao ary. Raha dia tahiny tompontsika rehetrarehetra izay magnaraka amin'izao fotoana izao dia manonona ny fahatsaran'i Jesosy Kristy no hanapaka amin'ny tokany trano izay magnatrika amin'izao fotoana izao sy izay mbola hiaina aoriany. Halleluia. Dia reso ary ny baibolinao amaky ny tenin'Andriamanitra antsika any amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko fahafito vakintsika amin'ny andininy 510 ka faranantsika amin'ny andininy 510. Tantara faharoa toko fahafito dia vakintsika amin'ny andininy 510 ka faranantsika amin'ny andininy 510. Raha samy mahita zany tenin'Andriamanitra zany isika dia hiara-maky zany amin'ny anaran'i Jesosy. Izany oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anetry-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanoany dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elo ary hisitrana ny taniny. Ary izao dia hihiratra ny maso ary sofiko hiheno ny vavaka zao atao amin'ity fitoerana ity. Halleluia. Iny ry havana tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika androany mety hoe efa tsy sambanoana hita ity tenin'Andriamanitra ity fa Andriamanitra dia tsy lany zavatra tenenina amintsika foana fa eto dia tenin'Andriamanitra antsika rehetrarehetra izay ifanalala hoe nantson'Andriamanitra mitodika amintsika amin'ity androany ity ny tenin'Andriamanitra izay hoe mitady hoe hetsika ao anatin'ny antso izay nataon'Andriamanitra amintsika io Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Dia mety hoe anao amin'izao fotoana izao ahoana hoe anao hetsika nefa za tsy salama. Mety zany anatin'ny eritreritranao mety anatin'ny olana ianao amin'izao fotoana izao tonga eto. Mety hoe andriavalim-bavaka koa ianao tonga eto amin'izao fotoana izao. Tsika rehetra tonga eto moa antson'Andriamanitra tonga avantsika eto. Anatin'ny antso dia misy afatra io afatra amin'ny alalan'ny hetsika amin'ny alalan'ny hoe zavatra avy aminao takian'Andriamanitra. Atsika moa ry havana betsaka ny zavatra tsara ataon'Andriamanitra antsika. Amaly izany itsika dia mety tsy vitantsika hoe rakitra fo na hoe harenantsika rehetra dia tsy zany no tadiavan'Andriamanitra fa hifonao dia toloro azy ho tefeny. Izay no zava-dehibe amin'Andriamanitra. Izay no hoe fankatoavana izay no takian'Andriamanitra amintsika. Izay no mampiavaka antsika amin'ny olona rehetra hoe ho zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fankatoavana ry hava-malala. Halleluia. Eto moa ry havana ny tenin'Andriamanitra ary tempahery anao mialoha hoe raha mandalo hoe zavatra sarotra anao amin'izao fotoana izao mety mandalo olana tsy haiko hoe mety mandalo hoe aretina dia tempahery anao mialoha hoe Andriamanitra izay niantso anao io Andriamanitra manao ny zavatra rehetra. Andriamanitra izay magaga izay manapetraka fanontaniana amintsika hoe tsisy zavatra izay tsy hainy vahana. Dia izany Andriamanitra izay niantso anao io Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Tsy problème amin'Andriamanitra izay problème izay mahazotsika amin'izao fotoana izao. Ary tsy hoe Andriamanitra dia te hoe hanapotika antsika mahatonga zavatra io fa hain'Andriamanitra mamaha io. Hain'Andriamanitra mampody alahelonao io hivadiky fifaliana. Raha toa ka eto ilay misy hetsika.
tonga amintsika zegny afatr'Andriamanitra. Ao anatin'ny afatra dia misy zavatra izay takian'Andriamanitra. Atsika ry havana ilain'Andriamanitra hanetry tena. Ary ilain'Andriamanitra tsika hivavaka ary hitady ny tavan'Andriamanitra. Indrindra hiala amin'ny ratsy izay ataontsika Andriamanitra. Halleluja. Ahoana moa ry havana izany hoe fanetreny tena izany, ilaintsika mpivavaka izany, fanetreny tena izany amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany, mety ahafahanao hanetry tena amin'ny alalan'ny fotoana, amin'ny alalan'ny tsy fantako betsaka ny zavatra hoe tokony hanetrentsika tena. Mety hoe hitanao hoe tsy vitanao izy fa izaho fa amin'ny alalan'ny fanetreny tena no ahafahan'Andriamanitra anandatra anao, izy hoe izay manetry tena no asandatra. Halleluja. Tiantsika Andriamanitra ry havana. Fantatr'Andriamanitra fa tsy mahasoa antsika raha hoe mivavaka fo. Tsara antsika mivavaka, mivavaha ianao, fa ny zava-dehibe hoe fankatoavana. Mitadiavana ny tavan'Andriamanitra, mananganao hitahita, hitady izany Andriamanitra izany. Fa ao anatin'izany fitadiavana n'Andriamanitra izany ahitanao zavatra maro, mananganao fotoana iresahanao an'Andriamanitra, mitadiavanao an'Andriamanitra, tsy amin'ny toerana rehetra ahafahanao hahita izany Andriamanitra izany, tsy toerana mahafinaritra rehetra ahafahanao hita izany. Mananganao fotoana, miresahanao amin'Andriamanitra, mitadiava, manaova hetsika ho an'Andriamanitra ry hava malala. Ary fotoana mihitsy izao ry havana. Aza manalavitra Andriamanitra amin'izao korontana izay mahazo amin'izao fotoana, amin'izao tontolo izao okaziontsika izao antson'Andriamanitra izao. Mifikira tsara ianao, fikira tsara amin'Andriamanitra izay vavahanao io ary mitadiava foana ny tavan'Andriamanitra, mitadiava foana izay sitrapon'Andriamanitra. Io fiarovana antsika ry havana. Mety ho simba ity izao tontolo izao ity anatin'ny drem-pimazo, fa Jesosy Kristy izay tsy simba mandrakizay raha vonona ianao handray afatra izay tenenin'Andriamanitra ho anao. Sitrapoko na hoe sitrapon'ny pastera, fa sitrapon'Andriamanitra izany zavatra izany. Ary eto Andriamanitra dia mitaky amintsika amin'ny zavatra hitantsika hoe sitrapon'Andriamanitra izy, hitanao hoe tsy eva amin'Andriamanitra izy nefa bandinonao mihitsy. Mety misy olona miteny aminao hoe ataova, tadidio ry havana, tsy mivavaka amin'ny olombelontsika fa mivavaka amin'Andriamanitra. Halleluja. Izay sitrapon'Andriamanitra ry havana, tsy nitenoana izay sitrapon'Andriamanitra hankatoava, fa mahasoa anao izany. Mpanompon'Andriamanitra dia miteny fotsiny fa afatra dia an'Andriamanitra. Tadidio aza tesitra ianao raha teneny matetika amin'ny zavatra izay sitrapon'Andriamanitra indraindray taonao. Aza hoe taonao hoe mampialanao mihitsy tenenina amin'izany, fa mahasoa anao raha miala amin'izany. Nandeha iolakolakaiza ianao, Andriamanitra ilay niteny io. Tsy hoe mpanompon'Andriamanitra, tsy hoe za hitady izany fanetreny tena izany amintsika, fa Andriamanitra dia fitaovana foana ny mpanompony dia mba hoe hanefena antsika, manekenao ry havana hiala. Vitanao io satria tenenin'Andriamanitra, ary mangatara hely amin'Andriamanitra anao hiala amin'ny zavatra izay mbola mangejanao, amin'ny zavatra izay mbola tsy sitrapon'Andriamanitra izay ataonao io dia miomana foana ianao fa ifankaikany ny farany. Aza variana sao tratran'Andriamanitra sao tonga Jesosy Kristy amin'ny antsika miolakolaka io sitrapon'Andriamanitra no ahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray ahafahantsika mandray valim-bavaka io fanasitranana antson'Andriamanitra aminao. Ka oza hoe aminao androany manekena anao fa misy zavatra tsara miandry anao amin'Andriamanitra. Fiainana mandrakizay afa vonona aminy anao, ary voniko izy mahaola izay hoe hitanao hoe sarotra eo aminao amin'izao fotoana izao. Vitantsika io hanetry tena, hivavaka, hitady ny tavan'Andriamanitra ary hiala amin'ny ratsy fanoana. Izay ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika androany dia reso mpitiavana izany, mangatahanao hiry fa mahasoa antsika izany. Ito ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elony ary sitrana amin'ny tany. Halleluja. Efa mbaravarana ny valim-bavaka ry havana, efa mbaravarana ny fanasitrana raha tsy salama amin'izao fotoana izao, fa mila mihetsika ianao mandeha manolotra tamiagna io. Mila mihetsika ianao manao zavatra izay tenenin'Andriamanitra io. Halleluja. Amin'ny lalany
fanetrenao tena amin'ny alalan'ny fitadiavanao n'Andriamanitra fa ain'Andriamanitra mamaha ny olona rehetra, ain'Andriamanitra manafika ianao amin'ny zavatra zay hoe mangejanao amin'izao fotoana izao. Eto amin'ny 5:10 ary izao dia hihiratra ny maso ary ny sofiko hihain'ny vavaka izay ataony amin'ity fitoerana ity. Halleluja. Tadidio ry havana, aza mieritreritrana hoe tsy hitan'Andriamanitra zavatra lalovanao, aza mieritreritrana hoe tsy hain'Andriamanitra vavaka ataoko. Ry havana, hitan'Andriamanitra foana ianao isan'andro, na hoe matory na foha, hitan'Andriamanitra ary na vavaka 10 minitra ataonao, na vavaka adiny iray, rehenin'Andriamanitra be mihitsy ny vavaka izay ataontsika. Fa mananganao amin'ny zavatra izay takian'Andriamanitra aminao, fa vonina be ao Andriamanitra maly vavaka anao, vonina be Andriamanitra handray anao tena ho zanany, mandosoranao hoe ho zanaka Satana amin'izao fotoana izao. Raha mbola misy n'izany, mino fa tsika rehetra fa zanak'Andriamanitra, fa manekea mankatoava bebe kokoa azy sitrapon'Andriamanitra izay tonga amintsika amin'izao androany izao. Androany dia tejovavolombelona kely amintsika. Nisy fotoana moa izaho ry havana tamin'ny taona 2019 efa nagnaraka teto fo moa izaho tamin'ny fotoanan'izany. Tamin'ny 2019 dia tamin'ny mois de décembre nisy fifadian-kanina izay natao teto. Dia nanao fifadian-kanina izaho satria nisy zavatra izay nangatahako tamin'Andriamanitra, nanao fifadian-kanina. Dia taty afara moa nivaly vavaka sady hoe regny hoe nandray valim-bavaka tao anatin'ny fifadian-kanina. Fa taty afara ry havana natsapa hoe tery be nieritreritra hoe tsy Andriamanitra no miteny amin'ny alalan'ny mpanompo io dia lasa nandeha. Hitako hoe natsapa tery dia lasa nandeha nitady nitoerana izay hoe hitako hoe mahafinaritra, hitako hoe tsy dia hoe mitely zavatra izay sitrapon'Andriamanitra, tsy very hoe manao zavatra izay sitrapon'Andriamanitra. Dia lasa moa zany nandeha tamin'ny toerana rehetra dia lasa dia taty afara moa tratrana aretina ry havana satria efa niala amin'izay fiarovana, efa niala ny fiarovana dia tratrana aretina ry havana. Tena narary be mihitsy za sy patronko, tena narary niantso ny mpivavaka, nanantso olona rehefa hita hoe mivavaka dia antsony satria tena hoe tsy salama be tamin'izany fotoana izany. Dia ino izy nareo tena hoe karaha hoe tsy mihaino vavaka izay nifandiniako Andriamanitra, nefa tsy hoe mpanompon'Andriamanitra tsy fihainon'Andriamanitra vavaka, fa Andriamanitra mihitsy mila hetsika avy amiko tamin'ny fotoanan'izany. Dia mihinana fanafody dia vao meka marary. Teo ry havana efa kivy be mihitsy, tena hoe kivy mijery ilay patronko, tena kivy satria tena narary mafy be mihitsy, tena tsisy hoe moraly zegny tao anatiko hoe fa henoko ao anatiko hoe misy zavatra hoe tsy maneko hoe ho faty. Dia teo moa nisy rahavavy anankiray zay mety mihaino eto izy amin'izao fotoana izao. Dia niteny izy tamiko hoe sao hoe Andriamanitra dia mitaky fibebahana aminao satria efa mivavaka ny olona rehetra, mitondra mivavaka ary henon'Andriamanitra ny vavaka izay ataony mpanompon'Andriamanitra rehetra. Teo ry havana dia nandray décision dia niantso Andriamanitra mamindrafo ary nijery ilay zavatra sy hodrano azoko tamin'ny fotoanany za voalohany hoe nanao fifadian-kanina. Teo za ry havana tena hoe voakasika kely ny fo sady latsaka ranomaso dia niteny tamin'Andriamanitra hoe haneky izay tondrano satria karaha zegny ilay tsodrano hazo, maneky izay tondrano Andriamanitra. Dia nagneko hoe nibebaka ny maro satria tao aloha dia tsy nibebaka mihitsy. Dia miteny fo fa tsy antony fo fa tadidio fa Andriamanitra vavantsika mahita ny any anatin'ny fontsika lalina afisaina hitan'Andriamanitra. Olombelona mety ataontsika hoe hazo ataontsika atao fetsifetsy ny olombelona, fa Andriamanitra tsy mety ataontsika an'izay satria hitany. Teo ry havana tena natsapa fa Andriamanitra marina, Andriamanitra miantso antsika io, tena hoe Andriamanitra mpanao marina. Teo ry havana dia niverina ndraiky teto tamin'ny mois de juillet, tadidiko le 24 juillet. Dia niteny tamin'ny pastera moa za tamin'ny fotoanan'izay hoe andray anjara vavaka fanomboahana. Nefa za mbola agnatin'ilay tena hoe tsy salama fa hoe
fanieritretra hoe haneky izay ny hoe tanty ny fona satria tena hoe natsapa hoe tena lehibe mihitsy zany Andriamanitra zany. Dia miteny tamin'ny pastera zao hoe indray vafoka fanomboahana. Pastera koa tsy nalala hoe tsy salama zaho na ahoana dia tsy nisalasala pastera dia nandray vafoka fanomboahana za tamin'izany fotoana izany. Dia hitako hoe fa nihasitrana fa tsy haiko hoe nahoana hoe iteny angatabavoka za tetako tamin'ny pastera dia tafiteny hoe handray anjara zay mihitsy ny tafiteneno dia efa zay no lasa dia zay no nataoko nandray anjara. Dia taty afara moreniko hoe nihasitrana tahaka ny hoe misy olona anankiray mandeha any amin'ny dokotera dia omena fanafody raha mihinana ny olona io mety ho sitrana, raha tsy mihinana mety tsy ho sitrana. Teo ananasitrana tena hoe Andriamanitra mihitsy mitaky zavatra amintsika. Dia voninahitra moa an'Andriamanitra tena sitrana be mihitsy tamin'ny fotoana izany ary ny tena hoe hanaiky izay sitraponao Andriamanitra tena sitrana. Eto dia tetotika antsika rehetrarehetra mety hoe mandalo zavatra sarotra amin'izao fotoana izany, mety hoe mandalo aretina tadiodio fa antson'Andriamanitra aminao. Raha tena mibeboka anao amin'ny fonao Andriamanitra hamaly vavoka anao ary hitan'Andriamanitra izay mahasoa anao fa hivalian'Andriamanitra vavoka anao. Sitrana ianao hivaha izay olona izay aminao raha maneky ianao sitrapon'Andriamanitra. Ny fiainana mandrakizay anefa no manao antsika ahoana antsika hoe tsy homeny valim-bavoka fa ho antsika zany fanasitrahana sy ny valim-bavoka zany. Dia androany dia tempahery ianao mahereza ekeo manaova hetsika ho an'Andriamanitra fa mahasoa antsika izany. Sitrapon'olo hasoa antsika fa sitrapon'Andriamanitra. Na iza miteny aminao hoe sitrapon'Andriamanitra dia teneny hoe tsy ataova fa mibanjina anao amin'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra iray ihany afaka hanasitrana antsika. Dia voninahitra moa an'Andriamanitra iray ihany fiadananao antsika rehetrarehetra. Haleloia, amen. Haleloia. Saotra an'Andriamanitra. Saotra betsaka ny nanabavy Sondola tao anatin'ny fijonava volombelona. Haleloia. Hotahin'Andriamanitra no tsy tara mahafinaritra be toriteny. Dia misaotra betsaka anao tena mahafinaritra ny toriteny ary le feo aloha dia efa mahafinaritra foana feon'izy iny tsy mahafinaritra kely. Mahafinaritra daholo feonareo fa ankoatran'le feo koa dia mahafinaritra mihitsy le toriteny satria tena azo raisina tsara sady mitombona tsara ny toriteny nentinao dia makasitraka anao indrindra. Dia Andriamanitra ny hamaly fitianao tamin'izany asa lehibe vitanao teto izany indray satria asan'Andriamanitra dia tena anjara lehibe nataonao androany. Ary misaotra anao satria na dia ao ny asa mandraraha dia tsy adinonao ny anjaranao dia vitanao soamantsara ny adidinao ny asan'Andriamanitra. Andriamanitra ny hamaly fitianao dia Andriamanitra ny hikarakara sy hijery ny momba anao. Dia mankasitraka indrindra mahafinaritra be ny toriteny, mahafinaritra koa ny fijonava volombelona ary zaho zao vao mahinao ny fijonava volombelona zao mbola tsy nahino an'izany. Mahafinaritra ihany le mampitoriteny ilo fa eto dia ho antsika rehetrrehetra zay zao vao nahino an'izany fijonava volombelona izany. Zao mihitsy aho vao mahafantatra an'izany dia nisy an'izany zavatra izany dia arabaina ianao zany. Manana tonga ry havany tsy ianao rery mantsy ny ohatr'izany. Ity fandarantsika ity dia ohatrohatr' izao ho anareo izay vao androany vao tonga eto dia efa ampitandremina sady nareo misy fotoana eto zavatra raisina tena tonga dia tena le faly be mihitsy ny olona mandray an'ilay izy dia mahery be mihitsy ny olona dia tamana kely aloha. Fa avy eo indray rehefa misy le fotoana amin'izay tonga amin'ny fampianarana dia somary ohatry misy teny maherihery kely, tsy hoe mahery ahoana moa le tenin'Andriamanitra vato matafotoana. Tenin'Andriamanitra ny fahamarinana mampagidy tsofina ny olona dia rehefa maheno an'iny ny olona dia ohatry ny kivikivy dia ohatry ny lasa dia lasa kely indray aloha mandeha. Dia nefa ny zavatra mahafinaritra be dia be moa ny eto amin'ny Facebook ny manao toriteny sy ny sisa be dia be mihitsy ny zavatra ohatran'izao. Dia lasa kely indray aloha nareo lasa kely indray aloha ny olona. Dia avy eo nefany rehefa mandeha anareo dia hisaorana ain'Andriamanitra fa na dia na tsy nety tamin'ny olona maro ary le indraindray misy fotoana mibedibedy eto misy fotoana tena mifananatra eto misy fotoana tena mifanitsy eto ary eto izay mivady manokana zay ny olona tianay tsy mba hisoronanay
ary ny zavatra atao eto de fitiavana antsika rehetrarehetra foana ary tsy teninay no tory eto fa tenin'Andriamanitra ary fahasoavana ho antsika ny ahafahantsika manao mahantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra de zay no izahana zaraina eto de rehetrarehetra koa tsy de tena mety amin'ny olona le izy lo fa isaorana an'Andriamanitra nefa fa ianao zao a mihodina de nitady a de aveo hitana hoe ohatrany le ty any teto a de tonga soa foana ianao ianao raha toa hoe fa ianao tonga soa zany tsy fantatra an'izany hatramin'izay fa nafantatra hatramin'izay koa ary zany a ianao ary zao efa mpanao asan'Andriamanitra eto efa migorobo zay maharesy a de faly zay miaraka aminao eto ary de miarahaba anao tam'izany fotoana rehetrarehetra zany hoe tao anatin'izany ianao no nahasitranao ka ny fanaovana asan'Andriamanitra ke ravana tena sady mahasitrana no hitahin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra raha ilomanosanao de obolana fitoko 512 faharoa amby roapolo aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra mba mareo baibolinao zany any amin'ny obolana misy an'izay obolana toko 5 faharoa amby roapolo misy an'izay raha mba tianao mariana kely zay raha mba fianarakoto matetika mpiteny an'izay eto mantsy fa aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra hoy ny tena andro anaka 120 tandre amin'ny teniko tsy izay koa ny toriteny a tandre amin'ny teniko tongolany ny sofinao ian'ny filazako aza vela hiala eo masonao reo a raketo amponao fa aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra tandre mifonao mihoatra anao zany rehetra sy sisa fa ny tenin'Andriamanitra tena mahasalama ny tontolon'Andriamanitra feno fahasalamana ary efa tsy salama ianao de manaova asan'Andriamanitra salama re tsisy atao ianao a mararirary ny fiainanao na ny fiainana ara-nofonao na ny fiainana ara-panahinao manompoa n'Andriamanitra fa ho hitanao ny karakaran'Andriamanitra an'io ny averiko foana fa ny Andriamanitra mamelona na miasa na tsy miasa ilainy tsika miasa fa na miasa tsika na tsy miasa ny any tena mpampiasa nahako voalohany de Andriamanitra ary ny mpampiasa nahako rehetrarehetra afaka manome anahako contrat afaka manome anahako contrat na intérimaire zany na CDD na CDI fa ny ahako atao amin'Andriamanitra za tena ny contrat ko ato tena CDI ary tsy manam-petra tsy misy fetra de mazava ho azy fa tsy maintsy hotahiny raha marary de hositrany raha naona de hofokisany de hotahin'Andriamanitra le isika tsirairay avy de mahereza de tahiny tompo a manaova asan'Andriamanitra zany zao ny olona narary izy a de neka akatabavaka fa nataony fanamasina tampoka manaova asan'Andriamanitra de nanaovavaka fanomboana izy zao tsy nafantatra an'izany mihitsy fa nanaovavaka fanomboana izy de nanomboka ny kasihan'Andriamanitra de nanomboka sitrany tadiriavana fa izao fandarantsika zao nge voninahitra an'Andriamanitra fa en ligne ny fahitanao azy fa nareo rehetra mijanona reto reo mino fa nahita daholo nareo hoe misy Andriamanitra miasa eto zay koa moa de miaina amin'izany isan'andro isan'andro ary zany no izarana ianareo a Andriamanitra miasa Andriamanitra velona Andriamanitra mahery notorineto isan'andro isan'andro hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika tantara faharoa toko fahafito ka ny 710 sy 710 no vakiny ny bavitsika fa za kosa amaky ny 120 hatramin'ny fa 9 no vakiko amintsika androany zany hoe natoko nanatombo kely fotsiny ny soramandry de zao ny valy ny vavaka nataony Solomona satria tokoa tao aloha tao de nisy vavaka nataony Solomona milohany amakiko ny valy ny vavaka nataony Solomona ary de inona ary ny vavaka nataony Solomona lava de lava fa zao rehefa vitan'ny Solomona tao anatin'ny fotoana ela naniry nanao ny tempoly izy de vita ny tempoly izay nataony tena hoe tena tamin'ny tena zay farany vitany mihitsy nataony tena nataony lavorary tena nataony nafinaritra tena nataony tena nihaja nataony tena nisy tena hoe tsy hoe pizza de qualité de pizza de quantité fa tena qualité nataony sady tena quantité sady nataony ngezabe nataony tena firavaka tena tsy nisy ohatrany na ny hazo natao malaza be hoe ny hazo nanaovana ny tempoly Solomona tany Madagasikara saika zay famarina moa fa mba elo tsetsitsatra fotsiny fa ny zavatra tiana tenenina de zao tena nielan'ny nenina satria ho an'Andriamanitra ianao rehefa manao zavatra ho an'Andriamanitra de zao anaova zavatra tsara ianao rehefa hanao zavatra ho an'Andriamanitra tahaka ny ahoantsika rehefa hanao zavatra ho an'ny patron antsika tahaka ny ahoantsika rehefa hanao zavatra ho an'ny mpampiasa antsika
de ataovy mihoatra lavitra noho zany rehefa anao zavatra an'Andriamanitra ianao. Rehefa anao zavatra an'Andriamanitra de ataovy tsara. Alleloia. Fa i Solomona de tena nataony tena tsara ary misy tena Solomona hoe zao ny tenen'ny Solomona ny amin'ny tantara faharoa toko fahaenina ny andiny voalohany. Ary hoe Solomona, Jehova efa nilaza fa hitoetra ao amin'ny Aizipito izy. Any hoe Andriamanitra zany de efa nilaza fa Andriamanitra tsy mila fiangonana, tsy mila atao, tsy mitoetra anatina trano, fa mitoetra eny amin'ny tontolo, mitoetra eo amin'ny lanitra, tany fitoeran-tongony, eo amin'ny Aizipito misy azy, tsy mila trano, vonany ngeza de ngeza, tsy omby amin'ity trano ity sy ny sisa sy ny sisa. Fa i Solomona na de ny tena azy Andriamanitra fitoetra amin'ny Aizipito, de izy nefa za efa anao trano toeranao tokoa, de fitoerana hitoeranao mandrakizay. Na de ny tena Andriamanitra za tsy mila trano. De iny ihany nataony Solomona, nanaovany ihany. De niriny mihitsy. Halleluja. Mba hitoetra ao izy. Rehefa nanao trano Solomona de mbola nanontany indray izy tany ambany tany any amin'ny 20 hanomboka hivavaka izy manao an'io. Vita zany ny trano. De nivavaka am'izay Solomona. Satria tokoa rehavana raha trano fotsiny a tsy de misy be ny olona manana trano. Fa raha trano fotsiny tam'izao io a de zava-poana ihany, tovy amin'ny trano rehetrarehetra ataon'ny olona ihany. Ary tsy Solomona rehetra ny mpanjaka mahavita trano ngeza be. Fa fantatritsika fa be de be misy an'ilay Andriambava hoe Diana de navita an'ilay trano ngeza be mihitsiny tany amin'ny toerana Litoriam-Paoly. Ny trano zany raha trano tsara sy trano lehibe, tsy Solomona rehetra navita an'izany. Mahavita an'izany daholo rehefa mpanjaka. Ary rehefa mpanjaka de manana katao, manan-karena, afaka manao an'izany daholo. Fa ny tena zava-dehibe de zao. Trano misy fanatrehan'Andriamanitra. Trano misy Andriamanitra mitoetra. Ary teny Solomona de ny 7 amin'ny tantara faharoa toko fahaenina, Andriamanitra fa de onona amin'ny olona ety an-tany tokoa. Ny lanitra sy ny ny lanitra, ary ny lanitra aza tsy omby anao, ho maika fa ity trano ataoko ity. Fanetretena zany. Nefa koa faniriana. I Solomona de efa naniry tany aloha mba hitoeran'Andriamanitra ao. Fa i Solomona tsy niteny hoe tsy misy ohatran'ity trano ity Andriamanitra, ianao ve de tsy hipetraka am'izao kosa efa zao ve ny natao anao de ao ianao amin'io trano io. Fa na de faratapony aza ny zavatra vita Solomona de napetrany fa mbola ambonin'ny faratapony Andriamanitra. Ninona zavatra ataontsika de ataovy amin'ny fo, ataovy amin'ny fitiavana. Fa ninona vitantsika eo mbola faratapony ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Tsy afaka ireare mihitsy tsika hoe sio Andriamanitra efa trano nataoko io a, zay izy ianao le hita ohatrin'io, mahita Andriamanitra, lanitra to de efa anazy mihitsy ka ny an-danitra. Na ataontsika volamena daholo ny any an-danitra lalana fotsiny ny volamena. Misy karazana vato be de be, vato soa be de be any an-danitra, tsy misy eto tany. Tsy haiko inona ny vato soa izy am'mpanao vato eto, izy amintsika eto ny olona mba mahay momba ny vato. Inona ny vato farany ambony fanitsarazana indrindra fantatrareo? Za tsy de mahay fa mety fantatro hoe mety diamondra ohatra, diamant na tsy haiko beryl rose zany fe tsy haiko safira, tsy fantatro inona ry avana, inona ny tena izy amin'ny mahay vato, inona ny vato ambony tsy harazana indrindra fantatrareo eto, za tsy mahay. Fa any an-danitra misy vato tsisy eto. Misy vato any an-danitra any tsika vao hita an'izany. Ataovy za tongavanao nge fa hita karazana vato mangany any, jaspi, carnéol, rehetra rehetra.
diamant diamant zany ambony indrindra zay ny ambony indrindra tokoa saotranareo diamant zany ny ambony indrindra zavatsy rehetra sao de mbola misy ambony diamant satria fantatra hoe diamant ny ambony fa sao de misy ambony diamant za tsy ndray ma tsy misy olona mahay zavatra diamant zany ny farany ambony eto tany fa any an-danitra zany diamant zany ny farany kely indrindra ary eto ny takelaka sy ny misy ohatrany takelaka be atao vita amin'ny volamena andravahana ny tempoly fa any an-danitra ny lalana volamena ety ny ilazana amitsika zany ninninona zavatra ataotsika de ataovy fotsiny eo fahasoavan'andriamanitra ny avitanao an'io de agatao fotsiny itoeran'andriamanitra io fa tsy mendrika foantsika alleloia ny asa fanompona ataotsika tsy afaka ireharehantsika za ndray andriamanitra zara andriamanitra raha vao tsy eo tsy mandeha asany hoe na hoe za andriamanitra tsy sotra anazy zany raha anao ny asanao ao an-danitra ao misy anjely ao misy mpitarika hoe mpitarika fiderana avy anao de irehare ao an-danitra ao misy anjely mpitarika fiderana ao tena feno ololefa olo masina tena sy anjely sy tena sisa ao an-danitra ao manao asan'andriamanitra ny Solomona zany de niteny teto efa vita le trano fa zao ny tiany Solomona tenenina eny andriamanitra io ny vita hoy tsika rehefa manasa olo le sakafo zao de zay io nitakatra olo nahandro takatra zay nitakatra olo nahandro takatra efa vita ny sakafo teny zany hoe na de efa nizahanao natao de anajanao an'le olona de amindreo mety mahita tsara an'ireo ny olona fa ny anao zay ny mba vitanao de no itenenan'ireo hoe mba akasitrao fa zay ny vita fa tsy tena hoe tsy nahita sakafo ohatrany nareo hatramin'izay nandehananareo teto de mba tahaka izany koa Solomona de navita n'ilay tempoly fa Solomona ny teny fa mbola ambony zavatra rehetra andriamanitra tsy afaka hoe ilaza ninninona eo izy tsy afaka de hoe irehareny amin'ny ahoana izy fa fantany fa andriamanitra de andriamanitra fa zao ny zavatra nyteneniny na de zany azy andriamanitra fa de onony ety an-tany tokoa lanitry ny lanitra sy ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra aza tsy omby anao ko maika fa ty trano nataoko ity fa tahaka ny tehiteny izy hoe asio apahany fotsiny amin'ny voninahitra ao apahany kely halleloia ho Mosesy hoe mba apahitao ny voninahitra ao toy izay andriamanitra tsy mahazo mahita ny voninahitra rehetrarehetra ianao fa zao apahany kely fotsiny ataoko hitanao tsaronany Mosesy sy ny apahany lamosiny kely fotsiny hitany lamosin'andriamanitra apahany fa apahany kely amin'ny voninahitra andriamanitra no hitan'ny Mosesy natokana azy ho lehilahy lehibe indrindra tao amin'ny baiboly io zavatra eo amin'ny fiainanao io tara-pahazavana farak'izay kely indrindra avy amin'andriamanitra no io manazava amin'ny fiainanao manontolo sy ny taranaka ao mandra-pahafatinao Jesosy teo ambony azo fijaliana etokirazananao fa zay rehetra momba an'andriamanitra de lehibe avokoa pitidra fotsiny pitiny kely nisy miaramila teo ambany teo poka maso poka ny maso hitanao hoe tsisy masila fa nandeha tamin'i Jesosy eto ambony azo hoe nitrobarana pitidra kely fotsiny to de nahiratra io miaramila io rehavana malala ry Davida sy ry Asava eo ampitarika fiderana zany mihitsy ke tojo reny ny asany manaraka azy io ny tenin'andriamanitra alleloia ny asany manaraka azy tsika zany zao mety mpitarika fiderana zany mba afanidriky mihitsy zany ambisy ny fotoana mety voatendry any an-danitra any irado alleloia zany io ihany ry havana malala ninninona zavatra ataotsika ny zavatra ataon'andriamanitra andriamanitra de lehibe foana pitidra fotsiny de sitrana le maso
apahany farak'izay kely amin'ny voninahitr'Andriamanitra io ikasihan'ny fiainanao mamirapiratra amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Mahafinaritra Andriamanitra. Ka nangatahany Solomona teto dia zao tsy omby ato ianao Andriamanitra fa ny apahanao fotsiny. Fa ty tsy omby anao ty. Misy volamena, misy vatosoa, misy volafotsy nataoko ngezangeza fa tsy omby anao. Inona moa io mihoatra amin'ny falebiazanao Andriamanitra. Fa zao ny tenen'i Solomona, anomboka hivavaka izy io. Halleluja. Anomboka hivavaka izy io. Andiny 7:10 dia vakio am'izay manomboka amin'ny 7:10 hatrany ambany any. Halleluja. Koatriny fivavaka ny fofonan'ny mpanomponao Jehovah Andriamanitra, mba henonao ny fitarana sy fivavaka ataon'ny mpanomponao eto anatrehanao, mba hiran-tany masonao andro aman'alina amin'ity trano ity dia amin'ny fitoerana izay nolazainao. Ao ny asiko ny anarako, henonao ny vavako sy ataon'ny mpanomponao manatrika ity fitoerana ity. Tena nanomboka ny vavaka izy. Raha ohatra ny olona ka manota dia tonga eto Andriamanitra dia mba havelao fahotany any. Raha ohatra izy Andriamanitra ka resy eo anoloan'ny fahavalika mba miazakazaka tonga eto aminao eto dia menohany an-danitra any dia mamelany elony dia meo azy ny fandresena. Raha miantona ny andro ka tsisy orana tsisy ninina noho ny fahotana izay nataony dia mba sy orana raha tonga eto izy mivavaka. Raha misy mosary na arety mandringana na maina andrivotra ny varsy, tena nangatahany teo daholo ny amin'ny fiainan'ireo olona rehetrarehetra hatramin'ny vahiny. Any 2:30 ary io kosa ny vahiny zay tsy isan'ny Israely orinao ka tonga. Zany hoe efa nivavahan'ny Solomona hatramin'ny olona vahiny. Hoe na misy olona tsy Israely ary fa tonga eo amin'ny toerana io dia hivavaka hitady ny tavan'Andriamanitra dia mba hoenonao Andriamanitra. Halleluja. Raha mivoaka iady ny vavalinao, aiza ny raha anao azy amin'ny 7:30 ka miantso ny anaranao eto amin'ity trano ity izy dia noho ny fivavany dia omeo rariny izany alohan'ny ady zany ny olona dia mandalo kely eo amin'ny trano io dia mivavaka Andriamanitra omeo rariny ataovy mandresy dia mandeha any iny olona iny tonga dia mandresy. Halleluja. Raha manota aminao izy 9:30 raha manota aminao izy dia anaty parenthèse fa tsy misy olombelona tsy manota ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy eo anoloan'ny fahavaliny ka dia hoentiny mamabobabo any amin'ny tany lavitra izy na akaiky ary matsiaro ny amin'ny tondrana azy ho babo ka hibebaka sy fona aminao any amin'ny tany izay nitondrana azy ho babo ka manao hoe efa nanoty izay fa nanao meloka teo anatrao ka dia miverina aminao mampifono rehetra sy ny fanahiny rehetra izay amin'ny tany nitondrana azy any amin'ny tany izay menao andrazana sy ny tanàna izay vidinao ary ny trano izay nataoko ny anaranao dia noho ny any an-danitra fonenao ny fivavany sy ny fifonany ka miorarina izy ary mamelany olona izay nota taminy. Zany hoe na tsy tonga eo koa ary le olona fa matsiaro fotsiny any toerana io, matsiaro fotsiny matsiaro an'Andriamanitra. Dia any koa nangatahany Solomona koa zany dia nivavaka. Reny zany vavaka nataon'ny Solomona satria hijery any amin'ilay valo ny vavaka nataon'ny Solomona mantsika. Zavatra sahala amin'izany. Zany hoe nentin'ny Solomona nivavaka teo daholo ny zavatra mety ho avy rehetrarehetra, ny zavatra mety hitranga rehetrarehetra. Dia nentin'ny toe raha mba zao ny tranga Andriamanitra nefa mba tonga eto le olona dia mba heno izy dia mba avaly vavaka izy. Rehefa vita zany 7 amin'ny tantara 7 amin'izay vakiko aminao reo tombotsika any mihitsy ny tantara 7 1 ary rehefa vita zany vavaka Solomona zany dia nisy afo nilatsaka avy any an-danitra ka nandevina ny fanatitra drodorina sy ny fanatitra hafalatsa-drà ka feno voninahitra Jehovah ny trano ary ny mpisorona rehetrarehetra tsy nahazo niditra atao an-tranon'i Jehovah satria feno voninahitra Jehovah ny trano. Trano Jehovah. Vita ny vavaka Solomona. Andriamanitra dia miteny amin'ny alalan'ny afo. Halleluja. Andriamanitra ravana dia miteny amin'ny alalan'ny afo. Ny vavan'Andriamanitra dia mivoaka afo. Rehefa miteny amin'ny fahatezerana Andriamanitra dia nirotsaka tao Sodoma sy Gomora ny afo nandevina ny tanàna manontolo sy izay rehetra tao anatiny. Afo. Rehefa teo an-tendrombohitra Karmela Eli sy ny mpaminany ny Bala sy Asera 250 sy 700 lahy dia niteny tamin'ny alalan'ny afo koa Andriamanitra nanapirofo fa izy ny Andriamanitra. Teny amin'ny alalan'ny afo. Mba azagagytsika rehefa misy an'iren'le fiangonana ngeza be ireny may dia manao ankety ny olona inona ary namaina izy ity ka tsy maintsy misy antony namaina io foana nge
fa mba eritretany koa fa indraindray Andriamanitra de miteny amin'ny alalan'ny afo de fantaro hoe inona nataony fiangonana io talohan'izay fa matetika Andriamanitra rehetra am'izao tsika miteny zao de miteny amin'ny alalan'ny afo Andriamanitra de zao ravana malala teto indray rehefa vita ny vavaky Solomona de niteny tamin'ny alalan'ny afo Andriamanitra nisy afo nilatsaka avy any an-danitra ka nandevina ny fanaditrodorana takatry teo amin'ny tendrombohitra Karmely iny ny endrika fahan'Andriamanitra mampahita manapofo amin'ny olona fa teo izy manatrika eo izy de amin'ny alalan'ny afo rehefa nanao fanatitra i Abrahama de tsy niala teo mihitsy ny izy Abrahama tsy nataony teo le fanatitra nitetetehany teo ambony fanatitra lasa izy nandeha tsy niala teo izy na de fa maizina aza ny andro mandra-pahatonga an'ilay fatana amin'ny voatsetiko ny tena Andriamanitra nandalo sy nandoro ireo fanatitra zany hoe iny ny pirofo fanakasitran'Andriamanitra hitanao rehefa mivavaka ianao rehefa mivavaka maritra ao de andramindray ty zavatra teneniko ty misy fotoantsika mivavaka rehefa mivavaka tsika de mafana be anatsika de torotorona anatin'ny fotsika any de tafatomanytsika de tsika miteny amin'ny teny fantatra tsika enonao mihitsy hoe misy zavatra misy mafana be zany ianao na de zao notadidinao iny de pirofo fa Andriamanitra manatrika eo de miteny amin'ny alalan'ny afo de mandoro any anatinao any mihitsy zay mahatonga atsika miteny afo mifanay masina iny le afo mifanay masina midina le afo iza le fanatitra amio le fonao natolotra ao rehefa mivavaka ianao de mba angatao zany Andriamanitra haidiny le afo haidiny le fanatrinao endrika fanatrehan'Andriamanitra mantsy izy iny haidiny zay mahatonga anao hoe maninona ary tsika rehefa etotsika miresaka adin-drohatra nareo tsy maninona fa rehefa mivavaka ianao mandoarika inona mahatonga anao tafatomany renao mihitsy inona mahatonga anao tsemboka be tampoka inona mahatonga anao misy fotoana mivibra tampoka ny tany mivibra mihitsy ianao misy fotoana mangovotra teny amin'ny teny fantatra rendritretra zany Andriamanitra mampidina ny afo iza le tempoly ianao inona le fanatitra ny fonao fanoratenanao nakasitran'Andriamanitra ao anatin'ny ianao mety mahatsiaro fanenenana ianao mety tena mahatsiaro alohany ianao mety mahatsiaro fanenenana de mibebaka mety koa ianao mirehatra be ianao de mivavaka be miderin'Andriamanitra be de misy fotoana tonga de mitomany be mahatsiaro ny zavatra nataony misy zavatra reny Andriamanitra miteny amin'ny afo le afo fotsiny tsy hitanao io misy afo fa renao zany minao fa efa natsapan'izany rehefa le mivavaka maharitra ianao de matsapan'izany ianao Andriamanitra de miteny amin'ny alalan'ny afo ary teto nanao porofon'Andriamanitra inge afaka miteny efa teo fa le izy porofon'Andriamanitra ho hitan'ny olona ho hitanao halleloia ho avy ny fotoana mbola mety ho enregistreko ny fotoana ny anaty commencement maraina rehefa sabata de mipartageko de hoeninao hoe tahaka ny ahoana zany zay manao commencement zany io raha latozy io miteny fa afo zany tena sarotra azavainy zany reo ankizy eo am'izay maharesy reo samy matsapan'izany daholo rehefa le commencement maraina iny halleloia zany zao raha latozy miteny tsy hitanao azavaina le izy fa misy afo midina anaporofon'Andriamanitra eto halleloia mahafinaritra iny tonga de nidina le afo nanome courage Andriamanitra nampahely any Solomona eniko daholo le zavatra nytenenao rehetrrehetra teo eniko daholo halleloia eto nge za mieno hoe mahafinaritra nge ravana zany misy mieno hoe mahafinaritra nge zany ravana zany eno hoe mivavaka de misy pirofo mivaingana hoe eo Andriamanitra meno anao halleloia halleloia ao fotoana mbola hozaraintsika am'retolo reto ny commencement antsika andray andro any reo ankizy reo samy miteny daholo nareo matsiro be commencement verina nenitojo teo rendry Angela efa niteny misy ry Suzel ry Marijo ry Fisoameva mahafinaritra tsy mahate hiala nge zany ravana fa tena teneko de tsy azonao tsenaka hoe inona ary zany
fa tsy mahate hiala zany fotoana mamy loatra alleloia de nidina ny afo tonga de feno voninahitran'Andriamanitra am'izay rehetra antony de le trano efa vita fa io ny tsy ampy ny tranonao tsara ianao mipetraka anaty trano mijoalajoala raha antarirana ry Charline koa fa miaraka aminay rehefa anaty commencement matsiro be ozy Erika alleloia matsiariko mahafinaritra ozy Berta alleloia tsara ihany ianao mipetraka anaty trano mijoalajoala fa tsy ampy zany tsy ampy zany zany zao ny Andriamanitra-bavy ama misy samy manana ny fahatsapany tsika andramika izao zavatra tiana tenenina de zao io ny tsy ampy sisa io ny andrasan'ny Solomona ary io ny fakasitrahana faratapo-indrindra afaka andrasantsika eto amin'ity tany ity hoe io misy fakasitrahan'Andriamanitra fanatrehan'Andriamanitra tonga eo aminao azoko an-tsaina ny fifalian'ny Solomona efa faly any izy vita le trano fa averiko ihany ny teniko aminao mitovy amin'ny trano rehetrarehetra ihany io afaka makany anaty rova nge any anaty rova nge feno zavatra mahafinaritra ohatra anatina lapa isan-karazany fa tsy misy tsy mitondra nininy fa ny tena tsy ampy sisa de ny fanatrehan'Andriamanitra alleloia matsiro marina ozy rodinina de ozy izy côté camarade zao tsy hay fomba teny anamplazahany fanamazina taka milevaeva zany ny teny zany mihitsy ary no nitany zanak'Israely fa nilatsahan'ny afo ny sy voninahitry Jehova teo ambonin'ny trano de nekohaka tamin'ny lampy vato izy ka nivavaka sy niteran Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony mbola samy niainoaino aloha ny olona ary fotoana fiainoainono zao alleloia ny olona tsy tonga de hiroboka ny olona tsy tonga de hoe sodoka hoe Solomona nanao an'io de misy vatosoa de misy sisa ary marina nen'ny olona ny andry aloha tena isy Jehova hiteny ve hoe tena isy fanatrehan'Andriamanitra ve hoe ka tsy rehefa tempolo kosa ngeravana tsy rehefa vita zavatra tsara e ianao za sodoka zany io misy fiangonana mijoalajoala be tsara be tsisy ohatry zany a miditra avany amin'ny riny anao de fa mangilogilotra daholy a sy ny sisa tsara reny fa ianao asa sodoka an'ireny fa ny zavatra tokony hojerenao akaiky de fanontaniana ray misy fanatrehan'Andriamanitra fa misy fiangonana mety vita amin'ny zozoro mety vita amin'ny tolona fa za tena teteny aminao fa misy afo milatsaka ao ary feno voninahitry Jehova zany trano zany alleloia ianao aza sodoka ny zavatra rehetra tramitranga sy ny zavatra haingohaingony rehetra fa tsy mbola nisy zavatra tsara noho ny tempolon'ny Solomona raha zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao ny olona ary tsy sodoka ny tempolon'ny Solomona fa ny andry aloha ny andry ianao zao raha vao miditra eto ianao androany aza mbola tonga de aza mbola tonga de sodoka ianao tena aza mbola miteny alolo ianao atsapa mihitsy reo olona rehetra hitanao mijanona eto reo a de tsy mijanona eto tsy mena volo reo tsy mena cadeau reo fa misy zavatra tsapany matoy izy mijanona eto ary zay resy lahatra am'izany aza mora sodoka pitsaka aminareo ke mety manaraka misy olona eto manaraka antsika efa hoeri-taona enim-bolana zay manomboka mipotra mandinika aloha mofo mampiteny eto am'izay tanora mandinika aloha vao mipataloha fa sao de arina ny lasa aloha de ohatry zay ihany koa mandinika tsara aloha ary tsy mena tsiny mihitsy nareo mandinika dinio sao de nareo a mijabajabaka any amin'ny zavatra tsy izy sao nareo mijabajabaka any amin'ny lalana tsy izy zay io tsy mitena reo tsy hoe inona fa niangatahany aminareo ny anaran'ny fandaharantsika tsy misy nininina mihitsy ny eo tsy misy zavatra mpanantenananao mihitsy tsisy ampanantenainanao eto hoe voninahitra be tsisy zao ny anaran'ny fandaharantsika andramo ka izao andramo fotsiny aloha de izaho raha mahita zavatra ianao de mijanona raha tsy mahita ianao inona ry avana neretana eto amin'ny filalatsika tika
fandalantsika ty ny alina indrindra eto andafy eto raha tsy diso ahy fa ny olona koa tena tsy mbola nanao nin'inona aloha fa nijery hoana loatra io ny tepolitsika hoana tena mba misy fanatrehan'Andriamanitra be ry hapana marina mihitsy zany raha nabavy mampiolona narerea mandinika aloha vao tsy manao patalohatsika fa manao zipo nareo halleloia mafy ny asatrehanay tsy ahantry mba asokonareo po de saotra tahiny tomponareo fa tena hitany zanak'Israely hitany zanak'Israely fa nilatsahan'ny afo de niditra voninahitra ao de nikohaka am'izay izy teny vavaka de tonga teny vavaka tamin'ny Jehovah halleloia ary tonga de nanao fety be Solomona nitrany 7 andro nitrany 7 andro 7 andro fa 7 andro fa lefa nody ny olona tano fanatitra be dehibe mihitsy izy zao tsara fanatitra Solomona omby 2,2 sy ondry amanosy 2 amby 1 hetsy eo indray aloha raha latojo eo indray anao manao calcul kely atsika anao kilalao kely raha latojo vantsa mpamoaka calcul vetivety eto na zay mahacalcul zay mahavita manao calcul omby 2,2 amby 22,000 zany omby de izy mba malala vidina omby zay izy anareo mba malala vidina omby zao raha am'izao tsika miteny zao zany ohatriny arety ny omby anankiray hoe efa lehibe reny de misy trafony le metsiketsiketry rehefa mandeha satria zavatra matavy natao ampidinan'Andriamanitra ohatrinina mahazo omby zao andeha ataontsika hoe moyenne zany zany vola malagasy resantsika tsy vola euro izy malala vidin'omby zao izy hoe à peu près zany eo zany eto ny vidin'omby de rehefa manome an'izay nareo de nao calcul raha latojo hoe ampitombona 22,000 zay de avy indray ondry amanosy 2 amby 1 hetsy zany hoe 12,000 indray roa arivo nazo hoe 2,000 amby 2 2,000 amby 2 de indray 2 amby 1 hetsy de ataontsika 7 millions izy nambinitso de ohatrinona indray no mahazo ondry amanosy andeha ataontsika atsasaky vidin'omby kosa akambo reny gambany de mba misy io mamoaka zay compte zay mavoaka zay voalohany hotahiran'Andriamanitra be zany hoe andeha ataontsika 5 millions tamin'ny omby andao ataontsika 6 millions ary ny omby andao ataontsika 7 millions de ny ondry amanosy andeha ataontsika 4 millions zay ny omby 7 millions de ny ondry amanosy 4 millions ohatrinona kay mba totalin'ireo fanatitra natao Solomona reo raha am'izao tsika miteny zao lanja miakatra ny fiainany mba mangatahaka izy amoaka an'izay compte zay raha mba misy ataovy FMG tojo ataovy FMG raha mety zay 2,000 amby 2 zany ny omby de 2 amby 1 hetsy ny 120,000 zany ny ondry amanosy de andao ataontsika ondry de ataontsika 1 million zany andao atao 2 millions satria zavatra tsara ho an'Andriamanitra zay tojo omby 7 millions de ny ondry amanosy 2 millions de ataontsika calcul zay vetivety zay toriteny any fa rehefa fitava voakely izy de mba misy zavatra resahako mba zay de reo ondry amanosy zany de nataony fanatitra de tamin'ny tokanana ny tsy atonina de asorona ny zony aotra telo de ohatr'izay de avy eo ny fisorona samy mitsangana nanjarararany avy de nataony fanatitra tena faly tena zara tiako tenenanao am'le fanatitra teo de zangery avany i Solomona tam'izany efa nandany vola nanao trano vola be fa mbola nanao fanatitra teny efa tsy haiko amina miliary zany raha amitsika miteny zao le tsika ngeravana am'izao niangatan'Andriamanitra amitsika ny fotsika Andriamanitra rehefa tsy mitaky amitsika tsy hoe tsy amitsika rehetrarehetra ndao anao fiangonana daholo
374 milliards zany zay hoe ritotso 132 milliards ny omby 374 milliards zany a rehetrarehetra so ejana be zany a porofony Solomona fizy mpanjaka nanan-karena indrindra tao amin'ny baiboly Solomona mantsy mmpanan-karena indrindra mbola resin'ny Solomona i Jakoba sy Abrahama Isaka fa i Solomona ny mpanan-karena indrindra tamin'ny mpanjaka tao amin'ny baiboly 374 milliards zany ao anatin'ny ray andro fanatitra noho ninona noho ny hafaliana fantany napetrako aminao Andriamanitra rehefa tsy miteny aminao sotra betsaka andralatody sy anapavelika Andriamanitra tsy niteny aminao hitondrainao 1 milliard Andriamanitra tsy niteny taminao hoe hitondrainao a 2 milliards ny zavatra tenen'Andriamanitra aminao takian'Andriamanitra aminao dia zavatra ray tokana raha io ngeravina ny takiana amintsika manana antony tsy anatonana an'Andriamanitra tsika Andriamanitra tsy afaka ny hanompo anao fa maninona tsy manana milliard neo vomaly sika ndresaka tao anaty toroteny fa olona malaiolam-po olona mpitrosa olona marefo rehetrarehetra zany nge no natsoin'Andriamanitra ary Andriamanitra tsy tonga hiantsony marina fa mpanota baibe ka tsy tonga hiantsony milliardaire fa mahatra mba ho asandratra halleloia ka manana antony be dia be tsika tsy vavahantsika raha reo anao sara amin'ny Solomona afaka hitentsika sa Andriamanitra tsy Solomona ny tena fa olombelona ihany olombelona tsotra tsy afaka anao an'izany ravana ny zavatra angatan'Andriamanitra aminao dia zavatra nananao Andriamanitra tsy mangataka zavatra zay tsy anananao isika no mangataka zavatra zay impossible amin'Andriamanitra fa omeny fa Andriamanitra tsy afaka angataka aminao zavatra impossible fa ny zavatra possible mihitsy ny angatahany aminao fa mbola tsy omenao dia ny fonao zany fonao fon'ny olona dia tsy omeny an'Andriamanitra anjakany tena io ny angatan'Andriamanitra amintsika tsy nasena nitady milliards tsy nasena nitady 374 milliards io fa fonao ny angatany fa tsy mbola omentsika ihany fa ny Solomona zany narahany an'izany rehetrarehetra ny valy ny vavaky Solomona namarana antsika azy inona ny ao ambadika ny zavatra rehetrarehetra ataon'ny Solomona inona ny ao ambadika rehefa fanamboarana tempolo tsara be dia fanaovana fanatitra tena ngeza be inona ny ao ambadika zany inona zany no ao ambadiky ny fonao amboarinao tsara ny tenanao amboarinao tsara ny aminao manontolo ny ara-nofo ny ara-panahy ny velany ny anatiny inona ny zavatra andrandrainao ny andrandraitsika dia tsotra fa kasitran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny afo midina sy ny fahafenony ny vonahitr'Andriamanitra teny aminareo androany fa ny valy ny vavaky Solomona tena ny valy atsaka sy andavatra zay nangatahany dia nomen'Andriamanitra hoy ny ten'Andriamanitra Jehovah niseo tamin'ny Solomona dia 12 no ny alina ka no tamin'ny hoe ny alina iny ihany tsy afaka-eritaona ny alina nahataperan'ny ny fanatitra sy ny firavoravoana ny alina indry no ny alina ka no tamin'ny hoe ny aliny andro fahavalo zany raha azoko tsara satria 7 andro izy nanao fety dia ny andro fahavalo nalefa nylody ny olona dia mba lasako izy natory dia ny alina iny tonga Andriamanitra navelan'Andriamanitra aloha nanao zay ao ataony tsy nitapahan'Andriamanitra rehefa nampony halleloia fa zao am'izay tenen'Andriamanitra efa reko ny vavaka ao rehefa nofidiko ahy ity fitoerana ity otrany fanateram-panatitra satria ozy Andriamanitra tena natsiro tamiko io fanatitra nataonareo tena tonga teto ambavoriko ianao rehefa manolo teny io dia io vavaka io rehefa midina ny afo mandoro ny fonao dia mamoaka ny vavaka ianao tsy mahavavaka koa fa ny ranomasonao no mijoy inga ka setroka tonga ambavoron'Andriamanitra io vavaka io zany ilanantsika ny vavaka maharitra reko ny vavaka ao no vidiko ty fitoerana ty no vidian'Andriamanitra itoerana io tanao nisy toerana maro tamin'izany fa io no vidian'Andriamanitra
io toerana io tepoly anankiray eo amina tanàna izay hoan'olona be dia be hoan'olona rehetrarehetra fa eo ny novidia hoy ten'andriamanitra efa novidiko ity fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra ko indro raha mampiantona ny andro a ka tsy misy ranon'orana latsaka nasako mandany tany ny valalana no nanterako marety mandrika ny oloko ka andiny vavatra ka raha ny oloko no natsona amin'ny anarako no avy aneritena sy vavaka ka hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaondry zany hoe tonga eo amin'io trano io dia anao rehetrarehetra eo averiko indray aneritena tonga amina fanetretena anaratra n'Andriamanitra fa ianao maneritena natsona anarako ka ho avy aneritena ka hivavaka tena mivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaondry zavatra miaraka ireo ravana malala tsy possible mivavaka fotsiny zany fa sady mivavaka ianao mitady ny tavan'Andriamanitra tena mikatsaka fa talohan'izay efa nialanao ny ratsy fanaonao vao miditra anao dia fantatr'Andriamanitra miariary eo natrehan'Andriamanitra itsika miariary eo natrehan'Andriamanitra itsika vao miala ny fotsiny dia fantatr'Andriamanitra trany anatin'ny fonao lalina dia vao miditra dia fantatr'Andriamanitra na hibabababa hidrandrandrandratrnao ianao fantany mbola sy niala tamin'ny ratsy fanaony fosy izy raha tonga maneritena mivavaka mitady ny tavako ka miala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra tonga dia enoko izy dia amela ny elony sy anasitrana ny taniny a zany hoe zay rehetra problème entinao eo enon'Andriamanitra dia Andriamanitra moa rehefa mihaino dia efa hikarakara izy zay dia anasitrana ny tany anasitrana ny tany zany tonga dia misy fahasalamana mihitsy ny tany iainanao mahafinaritra izy zany riavana ary izao dia hiratra amin'ny masoko dia nisofoka iaino vavaka izay atao amin'ity fitoerana ity dia efa novidiko sy no hamasiniko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary masoko sy ny foko ho mandrakarivo zany hoe zao zany io trano io zany eo Andriamanitra tsy miara zay mitranga ny ivelany tsy dia rarahin'Andriamanitra fa eo amin'io trano io masony zay miditra eo hitany avokoa zay mihetsika rehetra eo hitany ny sofiny koa zay antso rehetrarehetra eo enony avokoa fa ny tena zava-dehibe ny fony ao ny fitiavany rehetrarehetra ao zay miditra ao amin'io dia tiany ary zay tiany dia karakarainy zay tiany dia ataony zay tiany halleloia zay tiany na tsy mahavataka azy dia omeny ny anjara sahaza azy mihoatra noho zay nieritreretiny satria tiany halleloia misy zavatra misy dinalehako izay kakabireo efa lavitra tonga lavitra mihitsy manka ny manao an'izay zavatra izay satria eo ambadika izy misy fitiavana ny anaovako an'izay zavatra izay dia Andriamanitra mihoatra lavitra noho izany ao ny fony zany hoe ny zavatra rehetrarehetra zay hitranga eo ao aorianan'izay dia fitiavana taoly fitiavan'Andriamanitra taoly tany rehefa mazahatra ho an'olona tianao ianao a tsy voatery iankavian'iny olona iny kory ianao ianao hoe iankavian'ny zanakao ianao ame sakafo ianao ve tena iankavian'ny vadina mihitsy ianao mba hamelona mahavelomo zary dada azafady dia angataka amin'ny fe mivady aman-janako dada mba mba ame sakafo maraina re rapitry raha azo atao dia sakafo atao andro koa dia aza dimy ariva dia mba asio rano dia mba asio mamimamy fa mangidy ny fiainany tsia rehefa ao ny foko zay tsy ampy rehetra zay mampalahelohelo amindreo zay manahirana andreo raha mbola azoko atao halleloia ravana tsy mengava tonga dia veloma izy vavitry ka le matahotra le viloma mihitsy any mahatonga na tonga dia inona nety ny olona inona ny problème zao ravana zany ny atao hoe lafatra zany hoe fiainanao zany tepoly ny tranonao ny toerana misy anao
sady misy ny mason'andriamanitra no misy ny fony no misy ny sofiny a zany hoe ny momba an'andriamanitra rehetra ny fifantohan'andriamanitra rehetra de eo aminao mba tianao hoe zany hoe ny taninao manontolo ny firenenao manontolo ohatra na ny fianakavianao manontolo de noho ny aminao io no itepolinao io misy olona tonga mangatabavaka de tsy avy tsy noho le olona tsy noho le olona fa noho le izy ankatahana eo amin'io trano amen mba irio zany isika rehetrarehetra na tena manana tokony ho intercesseur daholo isika rehetrarehetra satria efa hamasinonao ny tenanao de zay vavaka rehetra miainga avy ao de henon'andriamanitra avokoa de mason'andriamanitra ao tandremo fitondratena hamasino ny tenanao ataovy mahafinaritra be ny tempoly de atolory le fanatitra lafo vidy be fa idina ny afo midina ny afo feno voninahitra Jehovah ny trano na ny tranonao atokantranonao ao ataovy feno voninahitra Jehovah ao azonao angatahana ny dinan'izany hamasino ny tokantrano aza sina zavatra hafa afo ao sitrapon'andriamanitra daholo atao mandeha ao na ny hira mandeha na ny sarisary sy ny zavatra rehetra ataovy zay sitrapon'andriamanitra daholo mandeha ao hamasino ny toerana misy anao hamasino ny tenanao fa za tena mitenanao fa raha namana masiteny ianao a halleloia zany mahatonga tsika manamasitena na tiany olona na tsy tiany olona tsika manamasitena no ny aminy tsika mba hahatonga tsika hita sitraky natran'andriamanitra anao za mieritreritra zany mihitsy mafy be eto amty ka eto mafimafy fitondrana satria mahatonga izy mafimafy samy mafy daholo nge zany drevany manao sitrapon'andriamanitra ke tsisy morana de ray azy fa nitakalony zany kosa maso ny sofiny fony ao de ho hitanao zany hoe amasinonao ny tenanao de ho hitanao tondra mavaka ianao hoentina mavaka ny tenanao ianao efa milamina aloha fa na misy olona ny tenanao za tena haiko anao a ty mba zavatra nangatahako tamin'andriamanitra ary tena reko fatatena misy fotoana reo mandefa mesazy eto mavaka fa ohatra zao misy fotoana tena mety anatina fotoana foy be mihitsy ny tenanareo angatao mavaka fa ohatra zao nefa za amire mety eny ampiasana tsy afaka mivavaka ka mety en plein autoroute be aho ohatra ditako mandalo eto mivavaka fa ohatra zao fotsiny teneko andriamanitra zay mesazy rehetra tonga amty telefoniko ty de tonga de transféré aminao Jehovah'andriamanitra de zay fangataham-bavaka tonga ato de tonga de raisinao an-tanan'andriamanitra misy fotoana na tsy afaka mitondra mivavaka andriamanitra tena jereo fa teneko anao fitsona vavolombelona lehibe ty teneko anao ty misy fotoana mitena eto-mbavaka otrao mbola tsisy fotoana tondranam-bavaka nisy koa ry fa nisaiko tena nyteny tam'izay fa mifantatro fa za efa nangataka hoe andriamanitra ny masonao a ny sofinao a ny fonao ataovy eto aminahako eto e fa jerevo akaiky ataovy amin'ny telefoniko izay mesazy toa fa maray fitsona vavolombelona tahiny to misaotra tamin'ny fitondranam-bavaka ohatra ty zay aman-tsain'ny pampina zahano le zavatra mba mahafinaritra misy fotoana ao an-tsainao fotsiny le izy tsy mahavita hoe mandohalika ny tompo iny olona iny ke Jehovah'andriamanitra jereo amponao anatinao fotsiny tena fotsiny raha io jereo iny olona iny tonga de fitsona vavolombelona tonga misaotra tamin'ny fitondranam-bavaka de zay koa misaotra an'andriamanitra rehefa ohatra hoe misaotra andriamanitra alleloia tain'andriamanitra ninareo amasino ny tenanareo amasino fa ianao ihany itepoly ianao ihany itepoly tian'andriamanitra ho feno voninahiny io ary raha feno voninahiny ianao a de ho hitanao fa efa nividina sady ianao de misy olona any tena maditra be mety mangatabavaka ianao mitondram-bavaka tsy noho ny amin'iny olona iny fa noho ny aminao de hovalian'andriamanitra tain'andriamanitra iny olona iny ho tain'andriamanitra itsika tsirairay avy amasino ny tenanao a tepolin'andriamanitra mandehandeha ianao a ataovy zay atonga ny mason'andriamanitra ny sofiny ny fony eo aminao de tonga lafatra ny fanomponan'andriamanitra samy tain'andriamanitra tehirizy zany rehetrarehetra zany a fa lavitra ny lalantsika akaiky Jesosy a mahereza daholo misaotra nanahitra eny hatramin'ny farany de tahiny tompotsika rehetrarehetra halleloia atotra andrana-bavy Natalia ty irity a zay irany tamin'ny batisa amaranantsika ny fotoana Trano alevao tonga andanitra misy fitsapana be tsy maintsy aretana alaonan'olo tena tsy mora famiarana
hatramin'ny farany mitondra ny anarany lalandavitrano alevo tonga andanitra misy fitsapana be tsy maintsy aretana manao nanolo Simura famiambena. mora famiambena maretatra amin'ny farany mitondra ny anarany Iaza membotra ianao. aza memotra Verin-dalana. iverin-dalana azomenao any afizay anjarana dazomiatanandro ny anjara lovana mba tsisy akane ny satrobony nahitra tsy anao irery any sakaizano mizakiza namanao atraizatraiza any ambadika miara mitondra Mivavaka ho anao. mivavaka Maretatra amin'ny farany ianao. maretatra amin'ny farany mitondra ny anarany Alleluia. tsy anao irery amin'ny sakaiza mizakiza namanao atraizatraizatra ny ambadika miara mitondra aminao mivavaka aminao Maretatra amin'ny farany. maretatra amin'ny farany mitondra ny anarany Alleluia. aza memotra Aza membotra ianao. iverin-dalana Azo mena ho an'ny hafany ianao. Nawani afizay anjarana Etazony etanaloha. dazomy atanandro Anjara lovanao e. anjara lovana mba tsisy akane ny satrobony nahitra aza memotra Verin-dalana. iverin-dalana Azo mena ho an'ny hafany. azomenao any afizay anjaranao dazomy atanandro ny anjara lovana mba tsisy akane ny satrobony nahitra tsisy akane ny satrobony nahitra Alleluia. Raha resy lahatra ianao dia andaontsika hiaranao an'izany teny zany ry havana malala. Andaontsika hiarangataka an'izany amin'Andriamanitra hoe Andriamanitro mba fidio ny tenako, mba fidio aho ho tepoly, mba ho jerenao akaiky manomboka androany. Misy amintsika tahaka ny olona tsisy mpiahatra amin'izay, tsy zarizary ary mangataka ianao fa tsisy miheno, dia mitomany ianao fa ohatrany tsisy miatra, dia tsisy fitiavana, matsapa tsy ampy fitiavana zany ianao, ohatra matsapa tety tsisy tianao zany. Io ry havana malala dia tsotra, ianao tepoly a tokony iasan'Andriamanitra, tokony eo aminao eo ny fanatrian'Andriamanitra. Aza tepoly fotsiny fa ataovy tepoly misy voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka ho anao amin'izao fotoan'izao, hivavaka ho anao mba ho atonga anao ho tepoly akasitrahan'Andriamanitra amin'izay, ary avy eo aminao eo ny voaka hipololotra, ny ranom-bavaka eo aminao eo tena isy fanatrian'Andriamanitra, isy valim-bavaka.
mba ho voarainao zany ositry ny fahitam-potio anatrany Andriamanitra zany ka ny vavaka rehetra izay asandratra ao dia reny ny fangatahana rehetra mba irinao dia tanteraka aminao. Misaotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotranao zay Jesosy satria tena tianay tokoa ianao ary tena nikarakara anay ianao androany. Misaotra ny amin'ny teny mamy zay nampitondrainao ny ranabavinay $100 ary misaotra fanamasina tamin'ny nanomezanao andray tolotsaina tao anatin'izany nafahako namelabelatra an'izany toloteny zany. Avy aminao ny teny, avy aminao ny tolotsaina. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Ny angatahako aminao dia mba hovidinao tahaka ny tempolon'ny Solomona koa zay tsirairay avy reto Andriamanitra. Mba hovidinao ho tempolinao masina. Mba tena hoe ny fonao, ny sofinao, ny masonao ho eto aminay mandraka ariva. Ary raha mbola eto aminay koa no hitondranam-bavaka ny hafa, raha mbola eto aminay koa nisy fangatanana ny amin'ny tenanay na no amin'ny hafa na dia ho an'ny firenena Andriamanitra, dia tena hoe ho renesinao an-danitra Jehovah Andriamanitra. Misy fotoana raha resy izay, na misy resy ireo mpiara-dalana aminay, fa eto amin'ity toerana ity, eto nitondranam-bavaka Andriamanitra, dia ho renesinao any an-danitra. Petraka aminao sahady ny fifatikana zay ho ataonay amin'ny faraparan'ity volan'ity Jehovah Andriamanitra. Ny fatanterahana zany petraka aminao sahady. Fa haingy avao lehibe ho anay zany fifatikana amin'ny tanterahana zany Jehovah Andriamanitra. Dia maniry zay Jehovah Andriamanitra mba hahafahana eritreritreto ny ankabetsahana mba afaka hiaraka andreo anatin'izany fifatikana zany Jehovah Andriamanitra, ka zany no angatahana eto anatrihanao androany. Mahamindrafo aminay, amin'ny elany elokay ary tafio ny herinao zahay. Amasino ny tsirairay avy, amboary ho isan'ny tempolinao. Amboary Jehovah Andriamanitra mba ho isan'ireo tempolinao tena hoe ho jerenao akaiky isan'andro izay tsirairay avy reto Andriamanitra. Fa ilainay ny mifandray aminao, ilainay ny manana fifandraisana aminao, ilainay Jehovah Andriamanitra zany hoe mahita sitraka anatrihanao zany. Ny masonao, ny sofinao, ny fonao ane ho eto aminay mandrakariva. Misaotra Jesosy fantatra fa tsy misy na dia raha aminay reto raha hiala maina amin'izany teny fikasana amin'izany tsodrano zany, niza mba mavita miaritra toromaso Andriamanitra, tsy tapaka manaraka an'izao fandaran'izao, mba havangio fanahy masonao, vangio Andriamanitra. Toka ny masonao, ny sofinao sy ny fonao ho eo mandrakariva ary ho fidinao ho fitoeranao masina izany olona izany, izany tokantrano mandray an'izao fandarana izao. Misaotra Jehovah Andriamanitra ny devoly sy ny satana faritra amin'ranao tsy afaka hikasika na dia litera ray tamin'izay nafafy teto androany ho voninahitry ny anaranao ihany. Misaotra Jesosy ihany, misaotra raha io, misaotra fanahy masinao. Halleluja, amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ivavakantsika ho an'ny firenena. Dao mpandrotsika nabavitsika Soameva ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo ranabavy Soameva. Tahiny tompo atsika manakava, tahiny tompo pastera. Mbola iaraka ivavakantsika, ivavaka ho an'ny firenentsika. Andriamanitra tomponay io, midera sy misaotra anao zay satria nahita soamantsara tamin'ny alina mangina ty nivavaka fiambelona izay ataonay eto isan'andro Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao fa natrehanao tokoa ny vavaka teto Jehovah Andriamanitra, natrehanao tokoa Jehovah Andriamanitra ny toro-teny, ny famelabelarina Jehovah Andriamanitra raha io. Misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra. Misaotra koa zay Jehovah Andriamanitra tamin'ny batisa omaly izy miroa amin'ny raha vavy Jehovah Andriamanitra fa tafiditra any amin'ny fanjakany lanitra izy ireo Tompo Andriamanitra raha io. Tafiditra ny fidinana ho zanakao izy ireo Tompo Andriamanitra satria Jehovah Andriamanitra ianao ny fidy zay fa tsy zay ny fidanao Tompo Andriamanitra. Bera sy laza Jehovah Andriamanitra anao tontonay ianao amin'izany rehetra zany tamin'ny fiainanay na androany Jehovah Andriamanitra raha io. Misaotra amin'izay rehetra naseho anao nay na nandrasanay na tsy nandrasanay Tompo Andriamanitra. Bera sy laza anao Jehovah Andriamanitra satria anao ilay nahary ny tany sy ny lanitra. Izay Jehovah Andriamanitra raha io, mifonako aminao Jehovah Andriamanitra raha tsy ataony atsy fanaraka amin'ny sitraponao satria tsotra ianao Jehovah Andriamanitra raha mifona aminao izay Tompo Andriamanitra. Mamelany elokay tsirairay reto Tompo Andriamanitra isa-tokantrano any Tompo Andriamanitra. Anao Jehovah Andriamanitra menadio ny fahatany rehetra ataonao madio tahaka ny ora-panala Tompo Andriamanitra. Izay Jehovah Andriamanitra raha io, izay mangataka aminao, izay na ny firenenay Jehovah Andriamanitra raha io. Mangataka aminao zay Tompo Andriamanitra satria tempolinao ny vatanay Jehovah Andriamanitra ka masinay mandrakariva Jehovah Andriamanitra ka ny fonay Jehovah Andriamanitra ataonay
atoloronay ianao isan'andro Jehovah-Andriamanitra, atolotranay ianao ny fonay Jehovah-Andriamanitra fa tsy hisy mpanatitra vola Jehovah-Andriamanitra terinay eo aminao. Satria Jehovah-Andriamanitra iray eo, ianao ilay tsotra, ianao ilay be fitiavana Jehovah-Andriamanitra. Amety tena eo aminao zay Tompo-Andriamanitra. Engane ahita ny tavanao zay Tompo-Andriamanitra raha hitadanao Jehovah-Andriamanitra. Hiala fanaovan-dratsy zay Jehovah-Andriamanitra iray eo. Engane mba hifikitra mandrakariva eo amin'ny fiainana noho ny anao Jehovah-Andriamanitra hifikitra aminao zay Jehovah-Andriamanitra iray eo. Amin'ny andro fiainanay sisa zay tavela Jehovah-Andriamanitra, indrindra zao amin'ny andro farany zao Tompo-Andriamanitra hanompo anao mandrakizay zay Tompo-Andriamanitra iray eo. Ny sisa ny andro rehetra Jehovah-Andriamanitra iainanay dia nipoanay anao Jehovah-Andriamanitra, ary tsisy verin-dalina Jehovah-Andriamanitra iray eo. Na indrindra fa zay efa vita batisa Jehovah-Andriamanitra dia mpitondra mibavaka Jehovah-Andriamanitra. Enkane zay mbola tsy vita batisa Jehovah-Andriamanitra mba hanantonanao koa anao batisa Jehovah-Andriamanitra satria efa akaiky ny andro farany Tompo-Andriamanitra. Misaotra Jehovah-Andriamanitra iray eo. Koza Jehovah-Andriamanitra izay tondra ambavaka ny firenenay Madagasikara tsy mandohalika anay Jehovah-Andriamanitra iray eo satria Madagasikara anao io Jehovah-Andriamanitra. Madagasikara anao io Jesosy Andriamanitra velonao. Tany tsirairay aby Jehovah-Andriamanitra fa any ny fianakavianay sy ny namanay ny havanay rehetra Jehovah-Andriamanitra iray eo. Ampio izy ireo Tompo-Andriamanitra mba hifikitra aminao. Hiala amin'ny fahazaran-datsy izy ireny Jehovah-Andriamanitra. Hiala amin'ny reharehany zao tontolo zao Tompo-Andriamanitra fa efa akaiky tokoa anao Jehovah-Andriamanitra iray eo. Ampio koa Jehovah-Andriamanitra ireo mpitondra firenena ny mpitandrina rehetra Jehovah-Andriamanitra iray eo. Tolory saina fahalalana fahendrena izy ireo Tompo-Andriamanitra iray eo. Amin'ny fiainana any amin'ny fitondrany vahoaka malagasy Jehovah-Andriamanitra. Mba tsy hanao foana amin'ny zavatra rehetra mandalo Tompo-Andriamanitra iray eo. Mamindrafo aminy tsirairay Tompo-Andriamanitra. Any koa Jehovah-Andriamanitra ny mararina amin'ny hopitaly Jehovah-Andriamanitra na tokantrano ka sy ho tagnana izy ireny Tompo-Andriamanitra. Na mararina na figadrana Jehovah-Andriamanitra ny mahantra ny kamboty Jehovah-Andriamanitra. Mankasitrika anao za Jehovah-Andriamanitra satria ianao ilay mahery indrindra hikasitanana izy ireny amin'ny alalan'ny fanahy masina Jehovah-Andriamanitra iray eo. Andriamanitra iray eo, anao ilay mpamindra fo tsara indrindra mamindrafo aminay Tompo-Andriamanitra satria mijery anao Jehovah-Andriamanitra, anao mijery anay amin'ny tavanao amin'ny masonao Tompo-Andriamanitra iray eo. Ary tsy fony tagnanao fa mahavonto Jehovah-Andriamanitra iray eo ka sy ho tagnana tsirairay aby Jehovah-Andriamanitra. Na izay rehetra mpitondra mibavaka Jehovah-Andriamanitra iray eo ataonao fanatitra eo anaty ny sesy fiandriananao zany Jehovah-Andriamanitra eo, hididikazy manopofona eo alohanao zany ananatin'ny volamena-volamena-nao Jehovah-Andriamanitra eo. Misaotra Jehovah malala tompo sabata eo, misaotra Jesosy Kristy tompo mahavonto. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mahavonto tompony sabata angatako zany bavaka zany. Alleluia, amen. Alleluia, misaotra betsaka ananambavintsika soa meva ao anatin'izany vavaka matsiro mirehatra mamy izany. Dia tain'Andriamanitra ne ianao sy ny ankonanao misaotra ny fandraisana anjara. Dia misaotra rehetra ihany koa nahatra ny hatramin'ny farany. Tapitra eto ny fandaharantsika moa ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra. Raha miditra ao amin'ny Akiradio ianao site web ny Akiradio http://www.andravakaizao.com hitanao anatin'ny bureau akao ny lien ahafahanao meno ny Akiradio. Misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina. Raha piditra amin'ny 10 maraina miverinao zao fandaharan'izao raha tsy nahinao hatramin'ny voalohany ianao dia na ohatra koa zany hoe mbola te hiverina eny ohatra ny ranabavy Erikasy, ranabavy izy avy ireo mpihaino radio Mavatrapo. Dia ao ihany koa mitoriteny amin'ny 1 amin'ny 2 amin'ny 7 amin'ny 7 ariva. Dia raha piditra ny fotoanantsika raha mbola tsy tonga ny amin'ny ran'alanitra Jesosy satria mety tonga izy androany alina. Raha mbola tsy tonga ny amin'ny ran'alanitra izy dia raha piditra antsika dia efa mihaino eto amin'ny ora mahazatra. Dia samita in'Andriamanitra misaotranao nahatra ny hatramin'ny farany. Raha tsy teto anao dia nangigina teto zay fa teto anao dia nafana ny fiarahana. Misaotra anao rehetra tamin'ny fandraisana anjara, tamin'ny commentaire sy ny sisa. Dia tahiny tompo daholo tsika rehetra. Raha piditra antsika mihaona. Halleluia, amen.